Arahabanareo ry rahavavy sy ry anadahy amin'ny anaran'i Jesosy ary miarahaba ny havana malala rehetra izay manaraka ny fampizarana ato amin'ny fikambanana fiomanana. Amen. Ny tenako moa no voafidy hitondra teny fampaherezana ho antsika androany izay mikasiky hoe fahitaam-pitia. Ka amin'ny anaran'i Jesosy no hitondrako izany teny izany ary amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako ny teny fampaherezana ho antsika androany. Tsy izaho no hiteny fa Jesosy hiteny amiko, Jesosy hiteny aminao ny mikasiky fahitaam-pitia. Amen. Fahalohan'izany dia mbola tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana ho aminao sy ny ho ankohonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy izany dia mbola hiara hivavaka tsika alohany hitondrako izay teny fampaherezana izany, hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ô Andriamanitra Rainay Zanandanitra dia mbola faly misaotra anao indray izahay fa mbola nomenao zao tombonandro sy ora zao indray mankasitraka anao amin'ny famindramponao aminay zanak'olombelona tsirairay avy Tompo, fa mbola ny famindramponao mbola nahatoy izao anay. Eny Jehovah Andriamanitra ô, misaotra anao bevata izahay amin'ny fofonaina fahavelomana, misaotra anao amin'ny tombonandro, misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Jehovah Andriamanitra ô, tonga ny fotoana izay hiheno anay ny teny fampaherezana. Ity mpanompo vavinao ity izay tsy mahalala na inona na inona fa iha Jesosy angatahako hiteny aminay eto androany, ka mitenena anao Jehovah ô, ary hamasino ny teninao, ka aoka ny fanatsihanao koa hiatsika zao fotoana izay hiheno anay ny teny fampaherezana. Aoka ny tsirairay Tompo mba omenao fanay fifantohana hifantoka amin'izay tena ho lazaina eto. Misaotra Jehovah ô fa tsy ho feno zao fotoana mba afaka ataonay eto zao, fa indrindra amin'izao fampizarana teny fampaherezana zao. Haleloia, ray masina avy indrindra ô, voninahitra ny anaranao raika avao. Amen. Amen. Ny teny izay ho hitatrika androany ato amin'ny bokin'ny Samuela voalohany. Bokin'ny Samuela voalohany, tokony voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Azafady mialatsiny fa somary lavalava ny vakiteny fa mila manana faharetana antsika fa izay maharitra farany hoy Jesosy no ho vondrena. Amen. Vakiko ny teny ato amin'ny bokin'ny Samuela no ahitantsika teny fampaherezana androany. Samuela voalohany, tokony voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Ny naterahan'i Samuela sy nanolorany azy ho an'i Jehova. Ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramataima Zofima any amin'ny tany avoan'i Efraima. Elikama no anarany zanaky ny Jarohama, zanaky ny Elihu, zanaky ny Toho, zanaky ny Zofa, ary nampirafy izy. Hana no anarany vadiny anankiray, ary Penina no anarany anankiray, ary Penina nananjanaka fa Hana kosa tsy mba nanana. Ary raha lehilahy niakatra isan-taona niala tao amin'ny tanànany hivavaka sy hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehova tamin'ny Jehova tompony maro tao silo, ary tao izy mirahalahy zanaky ny Eli dia Hofinia sy Finehasa mpisorony Jehova. Ary tamin'ny andro namono an'i Elikana zavatra hatao fanatitra dia samy nomeny anjarany ray avy Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra. Fa Hana kosa nomeny anjaran-droa satria izy no tiany nefa nataony Jehova momba. Ary ny rafiny dia nanorisory azy mba ampalahelo azy mafy noho ny nanaovany Jehova azy momba. Ary izany no fanaony Elikana isan-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehova Hana. Ary izany koa no
nano ry sorenany rafiny azy ko nitomany sady tsy nety nihinan-kanina fa elikana vadiny nanao taminy hoe ry hana nahoana no mitomany ianao ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao ary nahoana no malahelo fo ianao tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka 10 mirahalahy va aho ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy dia nitsangana hana ary Eli pisoro nipetraka tamin'ny sezany teo anilany tolam-baravarany tempolin'i Jehova ary hana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany ary nivoady izy ka nanao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizivavinao ianao ka hahatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizivavinao fa hanome azy zazalahy dia homeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra hiainany ka tsy hokasihikasera kareza ny lohany ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatin'i Jehova izy dia nodinihiny Eli ny vavany ka niteny anakapo ny hana ka nimolo ny hany noho nihetsiketsiky fa ny feony tsy re akory ka dia nataony Eli fa mamo izy dia hoy Eli taminy mandra-pahaviana no ho mamo ianao esora aminao ny divainao dia namaly hana ka nanao hoe tsy atompoko vehivavy malahelo fanahy aho fa tsy nisotro divay natoaka tsy akory fa mamoaka ny ato ampoko eo anatrehany Jehova aho aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao fa ny habe ny fahoriako sy ny alaheloko no ny tenenako mandraka ankehitriny dia namaly Eli ka nanao hoe mandehana soamantsara ary homen'Andriamanitra ny Israelanao ane izay angatahinao taminy ary hoy izy aoka hahita fitia eo imasonao ny ankizivavinao dia lasa nandeha raha vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Amen. Nahadraniko hatramin'ny 9:10 mialatsina hoe zao teniko taloha teo fa lava ny vaky teny fa mamila manana faharetana atsika amin'ny zavatra rehetra ka hitatsika araka ny fampianaratsika hoe fahitam-pitia no teny fampahirizana atsika androany mikasika ny fahitam-pitia. Ny fahitam-pitia ry raha vavy ry havana malala dia fahitam-pitia hoe mahita fitia amin'ny olona rehetra mahita fitia koa amin'Andriamanitra. Marina fa tsika tsy maintsy mila fitia amin'ny olona tsy hoe mila fitia amin'ny fianakavianao hoe tahita fitia amin'ny vadinao tahita fitia amin'ny namanao fa mila koa hoe hahita fitia eo anatrehany satria ny fitiavantsika olombelona tsika mifankatia na mahita fitia amin'ny namanao na amin'ny fianakavianao ny fitiavantsika olombelona mora rava fa ny fitiavan'Andriamanitra kosa dia fitiavana maharitra mandrakizay. Amen. Ka araka ny tantara izay hitantsika ato amin'ny bokin'ny Samuela voalohany ato mikasiky ny hana sy ny rahavaviny izay ny ray vady aminy izany penina no anarany satria io lehilahy io nanambaly anakiroa ny anarany raiky penina ny anarany vadiny raiky hana ka io penina io no niteraka fa i hana kosa momba tsy niteraka nefa i hana tia ny vadiny indrindra noho ny penina kanefa hana nataon'Andriamanitra momba araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ka rehefa hana ny momba ny esoresory ny raha vaviny io ny esoresory ny raha fivaviny zany hoe ny kizakizahany zany hoe ny esoeso ny homehezany zany hoe ny kizakizahany ny fitenenatsika zay hany dia nalahelo zany hana satria momba dia nataony zany izay nampalahelo any hana satria momba
sy miteraka dia nanao zay raha mampalahelo any Hana i Penina. Kanefa araka ny valazan'ny tantara toa anatin'ny baiboly ato ry havana malala, na dia nesoresory ny rahavavy ny aza Hana nalahelo, fa na dia nalahelo zay nalahelo teo anatsian'Andriamanitra fa tsy nalahelo teo anatsian'ny olona, fa eo anatsian'Andriamanitra i Hana nitaraina, nivavaka, namoaky ny ao am-pony hoy, araka ny voalazantsika hitantsika eo amin'ny ato amin'ny boky ato hoe nalahelo teo anatsian'Andriamanitra ny amboaky ny tao am-pony, naboany teo anatsian'Andriamanitra ny alahelony rehetra. Izay no mahatonga atsika hoe mifampahery, laha atsika mifampahery hoe misy namatsika malahelo mandalo fahoriana, mifampahery tsika mifanome hevitsy. Kanefa voalohany indrindra rehefa vao manana olana iha, aoka Jesosy ro hanambaranao ny olana sy fasahirana probleminao rehetra, ambarao amin'ny Jesosy voalohany indrindra. Jesosy antono ka io ivavaho, ametsaho, itarahino ny falahelinao, itarahino zay fahorianao, fa namana zay hoe fitiavatsika olombelo mora miova, mora rava, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana mandrakizay. Ary Jesosy no vahaolana, Jesosy no ahitantsika solution, fa tsy amin'ny namana, tsy amin'ny ray aman-dreny, tsy amin'ny fianakaviana. Marina fa tsika hoe ray aman-drenitsika tsy maintsy manome vahaolana, na ino namatsika, na tsika samby tsika tao mifampahery, mahereza li rahavavy, mahereza mivavaka manao zay, mifampahery. Kanefa Jesosy antroy voalohany indrindra, itarahino ny alahelonao, itarahino ny ao am-ponao ao sy ny olana rehetra zay mandalo aminao, fa aza tantaraina amin'olo. Azotsika atao ny mitantara azy amin'olona hoe mana alahelo na fasahirana, kanefa Jesosy aoka atanao voalohany indrindra. Tahaka ny nataony Hamana teto, nitaraina teo anatsian'Andriamanitra i Hamana, isanandro isan'ora namoaky ny ao am-pony ao ny alahelony amin'izay esoeso nataony rahavavy nazy, fa hoe momba izy. Ka eto Hamana naharitra ny vavaky araka ny voalazan'ny soratra masina eto. Ary andiny fahafolo mivolazy hoe ary Hana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'ny Jehova izy, sady nitomany dia nitomany, ary nivoady ka nanao hoe Jehova tompony maro, raha mba tsindro tokoa ny alahelo ny ankizivavinao, ka ankizivavinao ianao ka hahatsiaro ahy, ary tsy hanadino ankizivavinao. Ary tsy hanadino ny ankizivavinao, fa hanome azy zazalahy dia homeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy ho kasihy karezany lohany. Amen. Eto zany Hana nangataka nampiboaky ny ao am-pony teo anatsian'i Jehova, nitaraina i mba hitsindrovany Jehova azy. Fahitatsika rehefa tantarana farany, niteraky Hana, niteraka zazalahy, nome nahita fitia teo anatsian'Andriamanitra, fahitiam-pitia iaby zay, hoe fahitam-pitia ma hoe araka ny amin'ny fahaizantsika azy hoe fahitam-pitia, tsy haiko hoe ny fahazahoanareo azy, fa hoe ny fahitam-pitia zany hoe mahazo raha soa, mahita fitia eo anatsian'Andriamanitra, mandeha soa ny fiainatsika, tsy misy olana, izay no hoe fahitam-pitia. Kanefa teto koa Hamana nahita fitia, nahazo zazakely nahazo zazalahy tamin'Andriamanitra, rehefa nitaraina i teo anatsian'Andriamanitra, naharitra ny vavaka io araka ny valazan'ny ten'Andriamanitra eto, naharitra ny vavaka isanandro isanandro. Hana tsy tapaky nitaraina, nandohaliky, nalahelo, nitaray amin'Andriamanitra, fa tsy nitaray amin'olona Hana, fa nitaray amin'Andriamanitra. Dia nahita fitia i, namaly vavaka Jehova, dia nahazo zazalahy i Hana. Ka araka ny voadiny eto hoe nanao voady koa izy tamin'Andriamanitra hoe hanome azy zazalahy dia homeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iaina, ka tsy ho kasiny kazerany lohany. Ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatsian'i Jehova izy dia nodidiny Elia ny vavany. Amena. Naharitra ny vavaka zany i Hana, isanandro isanandro ny vavaky, nitaraina teo anatsian'Andriamanitra, sady naharitra ny vavaka. Zay no atao hoe zay maharitra ny farany
no hovondrena ary mivavaha aza mitsahatsa. Amena, vavaka no manova zavatra, vavaka fahitam-pitia. Raha tsika mila fitia amin'ny namatsika na amin'ny vaditsika na amin'ny fianakaviatsika na amin'ny renitsika na hoe tsika samy mpinama hoe ila fitia amin'ny namanao hoe tsy maintsy miresaka aminy isanandro sanandro iha. Miresaka amin'ny namanao iny isanandro sanandro, manao teny mamy azy, manambitamby azy, ataonao zay raha mahafaly fo azy, dia mahita fitia amin'ny namanao na mahita fitia amin'ny ray aman-drenao na amin'ny fianakavianao na amin'ny vadinao. Mahita fitia rehefa manao teny mamy na teny manambitamby, teny hoe mampifalifaly azy, mahita fitia tokoa iha. Tahaka izay koa amin'Andriamanitra, rehefa tsika miresaka amin'Andriamanitra isanandro isanora, tsy tapaky, tsy mitsahatra tsika ny miresaka aminy, mitoro fitiava amin'Andriamanitra, dia mahita fitia tokoa tsika. Tahaka ny nataony Hana teto. Hana teto tsy nitapaka, nitaraina amin'Andriamanitra fa tsy nitaray amin'olo fa nitaraina amin'Andriamanitra mba hamondreny Jehovah Andriamanitra azy, mba hahazo zazakely. Ka hitatsika fa tena namaly vavaka tokoa Andriamanitra, nahita fitia tokoa Hana iteto, nahazo zazalahy. Hitatsika any amin'ny faranany zay raha manam-potoa azonao vakiana hatramin'ny faran'ny bokin'ny Samuela, fa niteraka i Hana sady nomenan'Andriamanitra ilay zazalahy, naterany zanaky, naterany voalohany, nomenan'Andriamanitra satria nanao voady hoe homeko anao izay zazalahy izay. Rehefa niteraka i zanany voalohany nomenan'Andriamanitra, dia mbola niteraka koa i teo hoe niteraka telo vavy roa lahy ny zanany Hana. Amena, nahita fitia tena nitombo ary nanatanteraka ny voadiny teo anatin'Andriamanitra koa i Hana, tsy niodiky fa nanatanteraka ilay voady, satria nanao voady hoe raha homenao zazakely hoy zazalahy dia homeko an'i Jehovah koa izany zazalahy izany. Dia nitanterany Hana tokoa ny teny voady izay nataony amin'ny Jehovah Andriamanitra, ary nahita fitia tokoa i teo anatin'Andriamanitra, mbo niteraka ankoatsy ny zazalahy izay naterany voalohany, mbo niteraka telo vavy sy roa lahy. Nahita fitia teo anatin'Andriamanitra i Hana. Araka ny hitatsika eto hoe andiny 7:10 eto miteny hoe dia namaly Elia ka nanao hoe mandehana soamantsara ary homen'Andriamanitra ny Israely anao ane izay angatahinao taminy, ary hoy izy aoka hahita fitia. Amena, aoka hahita fitia eo imasonao ny ankizy vavinao, dia lasa nandeha raha vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Amena. Na i Elia koa aza pisorona io Elia io pisorona amin'ny tempolin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, nitsojano azy mandehana soamantsara, satria hitany Elia ny alahelo, ny hitany Elia ny hetaheta, ny hitany Elia zany hoe ny fangatahany vavaka eo isanandro isanora amin'ny tempolin'Andriamanitra, satria io Elia io zany mpanompon'Andriamanitra, pisorona ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ka nahitaka ny Hana isanandro isanandro nitaraina amin'ny Jehovah Andriamanitra, dia nitsojano azy Eli hoe mandehana soamantsara ary homen'Andriamanitra anao, homen'Andriamanitra ny Israely anao ane izay angatahinao taminy, ary hoy izy aoka hahita fitia eo imasonao ny ankizy vavinao. Amena. Ka araka an'izay teneny izay aoka hahita fitia, nahita fitia tokoa nomen'Andriamanitra zazalahy voalohany, ary nomen'Andriamanitra koa zay fa satria nanao voady ary mbo niteraky ankoatsany zazalahy i Hana. Amena. Hitatsika tokoa ny fahitam-pitia rahavavy, mila manana faharetana atsika amin'ny zavatra rehetra. Na nahazo esoeso aza i Hana, tsy nivadika hoe tsy nitafitohina na namaly iny rafivaviny iny hoe namaly azy koa zany amin'izay esoesony, fa tsy namaly Hana fa nivavaka teo anatin'Andriamanitra, nalahelo ny tany, nampiboaky ny ao am-pony ao sady nangataka amin'Andriamanitra. Amena. Ka raha tsika te hahita fitia na amin'ny olona na amin'Andriamanitra, aoka
koa hazoto hiresaka aminy ary hitory fitiava amin'Andriamanitra na amin'ny olona zay hoe na amin'ny namatsika na amin'ny fianakaviatsika, mila toritsika fitiavana koa, mila ataotsika resaky fifaliana zany zay tsika voahita fitia amin'ny olona. Fa raha ohatsy tsika hoe hiteny masiaka isanandro isanandro zay hoe hiteny hoe masiaka zany miteny ratsy, tsy ahita fitia amin'ny bokanao ka alany hoe ty mba miteny ratsy atao zay. Fa raha ia mahay miteny hoe mahay miteny manambitamby, teny fifaliana ataonao ao, mahita fitia tokoa eo anatsian'ny be sy ny maro, na eo amin'ny fiarahamonina zay na amin'ny mpampiasanao zay, mahita fitia koa eo amin'ny mpampiasanao. Manahaky tsika miasa io, tsy maintsy manambitamby ny mpampiasantsika, manaraky zay teneny hoe tia tavy tsy maintsy ataotsika iny, mahita fitia aminy koa hoe mba raha soa lay mpanampiko ty, mahay miasa, olo tsotra, olo hendry, hitatsika amizay. Fa na amin'ny Jehova koa manahaka an'izay, aoka tsika hitady fitia voalohany indrindra amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny zanak'olombelona. Amen. Satria ny fitiava zanak'olombelona mora miova ary tsy maharitra, fa ny fitiavan'Andriamanitra de fitiavana mandrakizay mandrakizay. Rehefa tsika mahita fitia eo anatsian'Andriamanitra de mahita fitia eo anatsian'ny olona rehetra koa amin'ny fiarahamonina, amin'ny ara-nofontsika koa mahita fitia. Ka tsao aloha ny fanjakako fanampy anao ny zavatra rehetra. Ka raha tsika mahita fitia eo anatsian'Andriamanitra, voalohany indrindra Andriamanitra, dia mahita fitia koa tsika amin'ny ara-nofo, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny namana, eo amin'ny mpampiasantsika, mahita fitia tokoa tsika. Kanefa fahitam-pitia zay araka ny nataony Hana teto, mivavaka teo anatsian'Andriamanitra isanandro tsy tapaky, ary koa tsy namaly ny ratsy any raha vaviny zay nanesoeso azy iny, tsy nivaliany fa nalahelo nitomany eo anatsian'Andriamanitra, tsy mba namaly na tsy mba niteny fa niaritra sady nivavaka teo anatsian'Andriamanitra Hana, dia nahita fitia tokoa eo anatsian'Andriamanitra. Ka ho ahy sy ho anao zay lesona fampianarana hoe fahitam-pitia zay ry havana malala, aoka tsika hitady fitia amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Fa rehefa tsika mahita fitia eo anatsian'Andriamanitra dia mahita fitia amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny mpampiasantsika zay, na amin'ny vaditsika zay, na amin'ny namatsika, na amin'ny ray aman-dreny, eo anivon'ny fiarahamonina, mahita fitia tokoa tsika raha ohatsy tsika mahita fitia eo anatsian'Andriamanitra. Ka ny fahitantsika fitia eo amin'Andriamanitra, raha te hita fitia eo anatsian'Andriamanitra tsika, manova zay zavatra hampifalifaly, mahafalifaly an'Andriamanitra mba hitanao fitia. Satria raha te hila fitia amin'ny namanao, tsy maintsy manao zay raha hampifalifaly azy, manao zay raha tokony tiany hatao, dia mahita fitia amin'ny namanao tahaka izay koa amin'Andriamanitra. Raha te hita fitia amin'Andriamanitra izao tsy anao, aoka hiresaka amin'ny hitory fitiava amin'Andriamanitra ary hanao zay tokony mampifalifaly azy, dia ny hoe zavatra takin'Andriamanitra tsika moa hoe mba hitantsika fitia zay dia fahamarinana ary mitory fitiava aminy, mila matahotra azy ary mila miresaka amin'ny isanandro tsika, mitory fitiava, mitady ny fanatsiany dia hahita fitia eo anatsian'Andriamanitra izao sy anao. Ka zany teny fampahirezana zany raha vavy no azoko zaraina amintsika eto androany ry ranadahy sy ry havana malala rehetra, ny fahitam-pitia de zany no fahitam-pitia. Ka raha te hita fitia tsika, aoka hitady fitia amin'Andriamanitra voalohany indrindra, dia manaraka ho azy koa ny fahitam-pitia amin'ny fiarahamonina, amin'ny tokantrano, na amin'ny vady, na amin'ny namana, na amin'ny mpampiasantsika zay ahita fitia tokoa tsika. Ka aoka tsika ho tahaka ny Hana zay niaritra esoeso, sady naharitra fivavahana, nivavaka sy nitaraina teo anatsian'Andriamanitra, ary nanefa ny voadiny koa i Hana. Izany tena nampihavaka i Hana, nanefa ny voadiny izy, nafoiny ho an'Andriamanitra ny zanany, nanefa ny voadiny. Ianao koa ve ry havana malala, ry anadahy sy rahavavy, mahafoy izay hoe
hoe zavatra ho an'Andriamanitra anao, mahafoy zavatra ho an'Andriamanitra, na io na hoe namatsika na ivady antsika raha te tafity aminy tsika, tsy maintsy mahafoy zavatra ho azy, tsy maintsy mahafoy zavatra ho azy, tsy maintsy manomea hoe raha mampifalifaly fony, hoe tsy maintsy mahafoy hoe foinao hoe omenao azy na hoe mikalo raha ho azy na manomea vola ho azy, tsy maintsy foinao raha te ahita fitia eo aminy. Ka zay ko Andriamanitra, ino no mba afoinao ain'Andriamanitra mba hitanao fitia eo anaty ain'Andriamanitra. Hana teto nanefa ny voadiny, nanefa ny voadiny teo anaty ain'Andriamanitra dia nahita fity hoe niteraka ny ohatra ny zazalahy iny koa i. Ka aoka atsika hanefa ny voaditsika amin'Andriamanitra, ninona zay voady nataonao eo anaty ain'Andriamanitra. Efao zay androany raha te ahita fitianao rehavana malala, efao ny voadinao rehetra, voady zay nataonao anaty ain'Andriamanitra. Ny voadiny tsy hoe zavatra bevata fa ity fo kelitsika ty, ity no nataotsika voady, nanenky azy tsika, nanao fampanekena fa ho tombo sy ho mpamondry tsika i atolotsiko anao ty foko ty Jesosy ho andrakanao, fa voady zay fa nanao fampanekena ia. Ka aoka tsika hanatanteraka ny voady, hanefa ny voady tsika eo anaty Jesosy Kristy, ary koa hila ny fanatsiany, ary mila miresaka aminy koa tsika mba hita fitia eo anaty Jesosy. Haleluya. Zany no teny fampaherezana azoko zaraina amintsika androany mikasiky ny fahitam-pitia enganetsika mba samby hahita fitia eo anaty ain'Andriamanitra tsirairaiky avy, de manaraka ho azy koa ny fahitam-pitia eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny tokantrano, amin'ny ray aman-dreny, amin'ny namana. Amena. Ho faranako ny teny fampaherezana hiara ivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy dia mbola misaotra anao indray zahay Tompo Andriamanitra fa mbola nomenao zao tombonandro zao, ary misaotra anao miteny fampaherezana izay nomenao anay androany mikasika ny fahitam-pitia. Jesosy malalo, ianao tokoa dia fitiavana anao mampiray anay, aminao tokoa Tompo ny tena fitiavana, tsy mety rava, tsy mety ritra. Ka indreto zahay Jesosy te ahita fitia eo aminao, ka misaotra anao amin'izay teny fampaherezana zany, aoka mba ho entinay ampiasanay zany raha te ahita fitia eo anaty anao zay, mba ho tahaka ny vehivavy Hana Tompo izay niaritra, sady naharitra ny vavaka, sady niaritra esoesy Tompo, ary nanefa ny voadiny izy taminao dia nahita fitia toko aminao izy. Ka aoka zahay mba ho tahaka izay koa Tompo, hanefa ny voadinay ary hiaritra amin'ny zavatra rehetra, na inona zay na inona Tompo, ary hanana faharetana koa amin'ny fivavahana. Ka zany tenao zany Jesosy apetrako ampelatananao, mba tsy hisy te vola angalatra ny tenao fa samby handray ny anjarany aby izay rehetra mihaino sy manaraka izao fandaharana izao, samby tahio Jesosy mba samby hahita fitia eo anaty anao iaby izahay. Ka misaotra Jesosy amin'ity sakafom-panahy izay nomenao anay androany, misaotra anao koa nampitenay, misaotra anao amin'ny reto rahavaviko sy ny anadayko sy havana rehetra izao manaraka fandaharana ato izao Tompo, samby tahio aby ny tsirairay. Dia voninahitra ny anaranao raika avao Jesosy, anao ny dera sy voninahitra mandrakizay. Haleluya. Amen. Amen. Veloma iaby tsika ry rahavavy sy ranaday ry havana rehetra tahiny Jesosy, mananana faharetana, fahita valim-pitia toko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Shaddai,